raha hoe ny fisina vola zay aloha dia tsy marina agnisany mitovy amin'ny rehetrarehetra ny tenako miaina amin'ny karama tena zany tsy marina zany filazana nisy fizarana vola le olona nentana teny mausolée ny olona teny mausolée reny iny aza tena hoe nandramana nalefa fotsiny amin'izao radio sy télé dia jerena hoe efa tena hoe kivy amin'ilay fitondrana ve ny olona sa manakory na hoe tena manana fitiavan-tanindrazana ve ny olona sa akory dia ny zavatra tsapako aloha voalohany tena manana ny fitiavan-tanindrazana le vahoaka mba te handray anjara dia aveo koa hitako fa fanehoana fa efa kivy amin'ilay fitondrana le vahoaka ka le hoe mahatonga mitsikera conviction ko lalatina hatram'izay tsy mba misy resaka vola zany rehefa mandeha io mazava ho azy nge le zay conviction ko zay hoe nanonga ny mpitondra io nametraka anazy tamin'ny voalohany raha nandeha araka ny tokony ho izy io tsy misy olo niala azy io fa matoa olona niala sy tsy niala moa ny fitahiny efa tsy mandeha amin'ny tokony ho itsony le fomba fitondrana ny tanindrazana ka raha ohatran'izany aloha ataoko fa tsy tokony ho azo ekena moramora amin'izao madame Laladina voalohany tokony misy mesure raisina mikasika an'ireo halatra rehetrarehetra zay misy amin'izao io ary azo porofona daholo zany halatra miliara misy taratasy nivoaka moany avy amin'ny IEG inspection générale de l'État IGE iny mikasika ny reny mikasika ny madame Claudine reny fa manana koa mikasika ny vola voaka avy tao amin'ny intérieur reny réhabilitation na commune eraky ny Madagasikara reny madame Laladina fa any amina vola amina ny compte hitako ato aloha amina 20 milliards any no nefa to pression ty prime ministre ny ministre intérieur ny ananako proof zao ary azontsika jerena nandroany ny mikasika ny volana voaka mikasika ny commune urbaine ny Befandrina Varatra tananako amin'ny tandrazako ny entana zay ameublement natao ao zara raha mahatratra 40 millions FMG nefa ny vola misoratra ato navoaka ny ministre de l'intérieur 800 millions FMG etretina amin'izany madame Laladina alatra taony ministre de l'intérieur presque any amin'ny 100 milliards any no navoaka ananako proof tena ananako proof mitsy ty ary hatra amin'ny référence rehetrarehetra ananako ato madame Laladina fa olo ohatran'izany moa zany teneniko zay hoe ahoana raha ohatra izy indray lasa prime ministre satria misy an'izany resaka zany dia zay nao hoe efa mananao fahatany mitsy zany le fitondrana io nge mba misy enquête de moralité madame Laladina rehefa manendrolona anao ka zay zavatra zay izy moa ty eto amiko mitsy le sady mikarika ihany izy io manko mijery an'izay dossier récent zay le document zao eto amiko eto fa tena loza mitsy madame Laladina raha ny zavatra hitato no resahana misy afaka sehoanao masy fo analyse ia dia karaha Befandrinanao rio zany no akaiky indrindra tena 40 millions raha be indrindra no ameublement zay natao ao nefany 160 millions d'ariary 160 millions d'ariary zay mitsy no misoratra tsy mivoaka mitsy ia rehefa mivoaka eo izy azoko toronao madame Laladina fa reto zao tena tokony objet n'enquête satria efa manao ny inspection générale de l'État fa izy daholo fereo mahazo menace izy daholo mahazo menace ny inspection générale d'État ary mba hagnajanonana an'le affaire be ty misy fantanina tiako apetraka aminao sénateur hamaraparanatsika ny resaka hoe misy deuxième chance ave mety azomena ny filoha Eradjoanary Mampianary raha ohatra ka manova ny équipe ny gouvernement tamin'izao fotoana izao izy araky ny resaka mandeha hanao remaniement izy hanao changement de gouvernement zany hanova prime ministre mihitsy izy hanova ny mpikambana ao anaty gouvernement misy chance mety azomena azy ve mety mba hoe ampiovan'izao zavatra misy zao ny président de la République madame Laladina efa 2 ans haka 2 ans et demi tsika zay ny raharam-pirenena tsy azo atao andrakandrana ary tsy azo atao kitotoa sahala amin'izay vao manomboka anao dia efa tokony misy zavatra mivaingana
marina tsy vitandray mandeha ny raha rehetrarehetra fa inona ny laharam-pahamehana ataoko hoe 3 mois voalohany na 6 mois voalohany mba vita miditra koa amin'ny 3e trimestre ainsi de suite fa ny an'ny fitondrana amin'izao ny 2 ans et demi zay madame Lalatina miapotika ny halatra sy ny famelona poste ny atao ny fanandramana hanova gouvernement eo sahala ny famelana malalaka hoe ndao fa tohizanareo ny fandrombana ny Madagasikara tohizanareo ny famelona ny postenareo mianakavy aby ka zany tsy azo leferina tsony madame Lalatina premier ministre reo tsy olona tsy mahay reo Cool Roger zany docteur tena spécialiste zany mahay zany général Ravelonarivo zany tena entrepreneur matanjaka zay fa tsy araka tsy ahay dolo n'olona rehetrarehetra fa avy amin'le teniko zay hoe matoa mandroso ny firenena ray dia miankina amin'le olo-tokana président rehefa mahay mitantana anao resaka gestion na pays dia tokony handroso le firenena fa le fitantanana mihitsy madame Lalatina no tsy hainy mpitondra amin'izao fotoana zao ka tsy tokony omena sens zany tsony na même ray volana zany aminahy aloha dia zay tsy tokony omena sens ray volana fa magnamafy an'le teny namana sasany reny hoe aleo midémissionne io fitondrana io filohan'ny république araky ny fangatana sasany io référence amin'ny GE amreo le compte rehetrarehetra subvention exceptionnelle amin'ny commune tamin'ny taona 4 voaka fa reny dolo izy madame Lalatina aty moa le vola amin'ariary sy ny rehetrarehetra ny commune akaiky indrindra eto angamba zao asa commune ampitatafika maheno atsika ry zareo fa hojereko zay fa asa otrinona ny amin'ny commune ampitatafika zay izy moa sakeo hoe subvention exceptionnelle daholo zany hoe fandaninina ohatrany hoe fanomezana manokana ny commune samihafa fa ny zavatra mandeha ao fictif ay zany hoe nyresahana ohatrany hoe mivoaka zany le vola fa tsy nisy tony zao commune rurale ampitatafika réhabilitation ny bureau ny commune 189 millions d'ariary zany hoe presque 1 milliard de FMG 1 milliard de FMG réhabilitation raha sasalama zay efa jerevana le asa tsy mifanaraka amin'izay kory ny fianaran-tsoa moa dia saikisaiky ankamaroany reto moa le madama tompile hôtely matanjaka riny nazo azy ny fianaran-tsoa moa dia ambany vohitra misy zany réhabilitation mandeha 2 milliards 500 zany ka itya zavatra misy référence reto ary ny ministère ny intérieur ny tompony andraikitra amity zany hoe mbola tokony obligé na enquête mafy amity mihitsy io ministre ny intérieur moa amin'ny rary fahasalamana ho anazy aloha fa rehefa mba salama kosa tokony mba tsy efa mba salama moa zany pression ty premier ministre zany olona tsy salama ave moa eritreretinao atao premier ministre am'izao ne tsisy enquête de moralité fa tonga de manendra niary faranatsika andresadresaka sénateur asa raha misy amarananao an'izay ary alohan'ny fanaovantsika veloma ny amaranako azy madame Lalatina fa be ny resaka navoaka zay ny adidy ny mpitondra adidy ny olom-boafidy mampafantatra ny vahoaka sady zany sénateur zany koa moa miahy tanteraka miahy direct ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana ary koa mpanolotsaina ny gouvernement resaka économia sy ny resaka ara-social zany hoe agnaty ny asanay tanteraka mihitsy no mampatsiaha mpitondra resaka ara-social ty tsy mandeha ny fanaovanareo miresaka économique ty tsy mandeha indrindra koa ny fijaliany reto vondrom-bahoaka tsy zava-pahefana hatram'izao mbola tsisy subvention tsisy vola zay omena ny commune alahelo no petsaka amin'ny voaka malagasy am'izao fotoana zao mahita ny tanindrazany manan-karena nefa hoentina mpitondra tsy mba managneritreritry akory hagnasoa zany vahoaka zany fa dia entina mialokaloka hoe voafidim-bahoaka tandray mifatanytandalana rehefa izy nefa tsy magnara-dalàna dia hoe sahala mijerevana sahala am'izao ka ny vahoaka rehetrarehetra eto handinaka sy tsara ahaveriko indray mandeha raha zao no mitoha ho avy sahala amin'ny fiavian'ny mpangalatra ny fialan'io président itsy ho ela niary mankasitrika anao sénateur nitondra n'izay resadresaka izay dia assumenao moa zay resaka nambaranao teo zay manao veloma dia milary fahasalamana ihany koa saotra nareo atao amin'ny Free FM aingany mba ho avotra Madagasikara antsika ty fa ela loatra ny jaliana misaotra tompony niary